politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Olana ankapobeny atrehan'ny malagasy mandavataona ny resaka tsy fanjarian-tsakafo. 27,700 zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara no tratran'izany. Raha ireo mponina any Atsimo-Nosy no tena lasibatra mivantana izay manodidina ny 2 tapitrisa sy 4 hetsy eo. Namaly avy hatrany ny filan'ny mponina maneho marefo tratran'izany indrindra ny tantsaha sy ny piopy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Misy tsy salama indrindra mitondra ny zanany makany amin'ny tombom-pahasalamana. Raha ohatra koa ny zaza moa hitany fa tsy mitombo dia araka an'izay fanentanana ataony adra zay mitondra ny zanany amin'ireny toerana izay andakizanany ankizy ireny ankizy azasika hoe malnutri ireny. Tantsorika momba ny tsy fanjarian-tsakafo novatsian'ny gouvernement américaine amin'ny alalan'ny Agence pour le développement international na USAID. Vola mitentina $20 tapitrisa ary no tanterahan'ny Agence Adventiste d'aide et de développement na ADRA. Mponina marefo miisa 2,500 sy 3,7 hetsy avy amin'ny fokontany 5,700 commune 10 ary distrika 5 ahitana ny Mananjara, Manakara, Farafangana, Vohipeny, Vondrozo ary Vangaindrano no nisitraka izany ka ary ireo commune ireo dia anisan'ny commune modèle ho an'ny commune sasany satria raha malala fa ny traikefa zay azony vahoaka ao anatin'izany fanentanana izany dia mampisiritra ny sasany koa zany mba te hahalala izy. Zao zany tena izy reo olona reo dia manentana ny isa-tokantrano amin'ny alalan'le resaka hoe misy ny atao hoe paysan leader. Io paysan leader io dia mitety isaka ny fokotany ary manentana ny namany mampahafantatra ny namany ny tombotsoa. Ankoatra ny tontolo fambolena sy fiompiana dia iray amin'ireo singa ahafahana miatrika izany tsy fanjarian-tsakafo izany ny fiompiana trondro sy ny fanjonoana raha ny fanazavana. Tontolo telo izay misy anay zany zao ao amin'ny kalokilo dia afaka miatrika ny loza sy tanden'ny loza satria misy CGC izay naoriny adra ary ireny fa CGC regny dia miasa moa isa managariva na indrindra ny fotoana mampisan'le risque. Lanonana famaranana ny tiketikasa izay nahafahan'ireo mpisitraka ny sitraka tohana fanatsarana fiofanana samihafa. La manière dont les mères, les enfants et certains ménages ont pu changer leur façon de vivre, leurs moyens de subsistance ont été améliorés et c'est ainsi que dans l'ensemble nous sommes satisfaits de ce qui a été opéré pendant les 5 années passées. Areo paikady reo dia ampiasain'ireo firenena hafa ihany koa ao Afrika amin'izao fotoana zao zany hoe Madagasikara zany no atao modèle ankehitriny raha vao miresaka toe-karena manga zany tsika aty Afrika. Mampireharehantsika malagasy zany zavatra zany ka zavatra fantatra zany dia miantso tsika ary manamafy hatrany ny fiantsona ny mpandraharaha malagasy rehetrarehetra ao ihany koa ny mpandraharaha vahiny ho tonga eto Madagasikara hiantsehatra bebe kokoa amin'izany resaka toe-karena manga zany. Tanjona ahatongavantsika any amin'ny fahavitantena ara-tsakafo maharitra moa izany. Nanomboka ny taona 2014 ny tetikasa ary farany natanteraka ny volana septambra 2022. Donc comme l'a dit Madame Marianne, nous avons décidé de céder tous nos salons à Madavision, représentés donc par elle-même qui est ici aujourd'hui. Iova ny fitantanana ireo hetsika fanao eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato manomboka ny taona 2022 avy io. Raha ny fampitamba-vaovao ray avy amin'ny fianakaviana Lelo mpitantana izany amin'izao fotoana izao. Donc je répète, le salon international de la logistique de la manutention, la foire internationale de Madagascar, la foire internationale de l'agriculture et le salon international de l'habitat. Donc ces salons-là, nous allons les céder à Madavision dès la fin de 2024. Nomena manontolo ny Madavision izay tantanany tale jeneraly Iary Lala Ramanantsoa izay nanomboka amin'io 2022 io raha ny fanazavana netiny hatrany. Amin'ny heritaona zany dia Madavision no ikarakara ireo hetsika ireo miampy ny hetsika izay efa mahazatra antsika karakarain'i Madavision
les grandes braderies de Madagascar, le salon de la gastronomie, un salon de l'innovation. C'est na petraka fanamby ho tanterahana amin'ny fomba tena manara-penitra professionnel tsara mba ahafahan'ireo mantianina afaka misehatra tanteraka ao anatin'ny recherche ireo. Je tiens toutefois à préciser que les 2 prochains salons prévus, donc le Salon international de l'habitat fin octobre et la Foire internationale de l'agriculture mi-septembre, seront bel et bien organisés toujours par nous, Forello Expo, au sein du parc des expos à Forello Tansubat.